tiako atao zao fanambaran'izao ilasanandreo imperetra ato hoe aza mandany andro fa tsy vao nahita lehilahy tsy haiko savana afaka gardenareo fitiavanareo teo fa efa ampy be anany aty ary manome zay sosiny tsara ho anahy ny lehilahy miaraka amiko adala mihitsy ny lehilahy hashtag aza manadala vehivavy efa manambady fa tsy misy anjaranareo aty. Tena mijery fa misy lehilahy eto amin'ny côté droitsika ao amin'ilay seza canapé menamena io mitanitanina be atsika sy ny rita be izy te hanantona be aty raha manantona io tonga dia omeko andry direct fa za tsy mila n'io lehilahy raha tarehy be io nareo zao mipolokopolo zaho tsy te handeha any amin'ilay anniversaire any Jordy fa any daholo ny lehilahy nareo menakavy tamin'ny farany iny nakizindry Stéphanie manao fijery hafahafa be aty amiko avy indray andrava fihavanana io fa iaty tsika roa ny lehilahy fantatry ndry any ny toetrany vao niditra ao izy ndry tonga dia taty amiko daholo ny mason'ny lehilahy rehetrarehetra dia vehivavy rehetra tao amin'ilay sala tonga dia mangaringarika amin'ny tsivalambalana anaty daholo velonjareo fa isy lavako an'izay vadiny zareo nga je te jure ny lehilahy miko tena ao amin'ny amperika izy zapeko fotsiny misy mpihira misy mpanao politique ao misy papa sauce ao misy mpanao bol ao je te dis c'est pas le choix qui me manque alors moi j'ai une confiance entière en ma personne nourait amika joyeux anniversaire les za tamin'ny anniversaire ko teo amin'ny commentaire teo je te jure je crois que lui aussi il est dingue de moi Emilia sera donc qui miady apparemment tena tsy mifampiresaka tena tsy mifampiditra antsony marina dia dikely le tantara dia nanombohan'izareo tsy niresaka io nandefa story fampisakamon'izay zay srady tena je te dis aleo ifanazava ao dia que le meilleur gagne raha mifahafantarako anazy man sary-piarbe Emilia nahita le story any srady io nizanizy amin'izy roa lahy mitovy fitiavana aminahy io atao dia indray laviko zy atao vera logika inao n'izy indriny tokony hoe tsy fampiresahan'ny raha tsy Emilia ntsony fa tsy noho iza tsy nahita fa niaran-domo mipetraka tamiko ny zareo tamintsika tany bypass lany reviny vao niteny fotsiny hoe za te hisotro labiera dia tonga dia niary niazakazaka ny zareo niara-mividy an'le izy ady adio tsara lazy daholo ny information rehetrarehetra fa mitombona be zany teoriako zany lehilahy ngeky rehefa amoureuse zay dia pire mihoatra amin'ny vehivavy fa hifampirafy haiko hoe inona le fofona santarehako sa inona fa mirapratako ve mampatonga ny lehilahy tena hoe attiré aminahy je te jure qui a premier degré je le prends comme une malédiction anengeky tena je te dis tena halan'ny vehivavy aneky zany fa za tsy manao hoe mijoro fotsiny dia lehilahy anjareo manatona anahy dia ohatrany hoe zany nanao iny tena je te jure tena ozina ny fiainako mihitsy ty indray tao fa miantona paster itory fitiavana koa zao io za sy efa roa herinandro sy mivoaka ny tranontsony tena traumatisme akisaka voaka aveka indry dia tsy maintsy zany ake fa saika mikozy accident teo amasay teo ty amiko daholo maso mpitondra tomobile bicyclette moto hatramin'le police de circulation aizany tsikoroota ny Madagasikara nova-boteako anazy te jure na solita nahazo anaty amin'ny fiainana nisy fotoana zay nandeha mijery cabaret dia nisy artiste zay je te dis pas les artistes fa sao dia tenitenendry loatra any amin'ny Facebook any fa tena durant les spectacles ray manontolo taty amiko foana masony misy hira malaza zay hoe maninina fanomezanjana enao dia taty amiko nijerena je l'ai regardé dans les yeux fa za tena mon dieu gêné be fa jerijereny olona be hoe izy ty mety lazany olona fa sy pas le artiste angamba indrindra moa tamin'ny mariage ny Krisa Seva tena hita mihitsy ake vakina fotsiny be izy vao niditra dia tsapa be nenina ny hoe fa maninona tsy zany teo akaikiny tamin'iny mariage iny fa efa tafritra ngeky eo amin'ny réseaux sociaux anaovako anazy je te dis isanandro angamba ny demande ajoute amiavany amin'ny lehilahy tena 56 abonnés zao je te jure 56 abonnés nefa zato hoe star nefa zato hoe influenceuse 54 amin'ireo lehilahy daholo hoe lehilahy tsinitsina peut-être connu be mihitsy amin'io misy fantatro amin'ireo misy vadin'olona non après je te dis misy avantage foana ihany koa zany tamin'ny ovina zao na chips zay tamina magasin anankiray le vendeur il était trop ringdingue de moi vidy chips anankiray dia nomeny chips fanampiny anankiray tolotra mividy rainazy ray mihitsy tamin'ny fotoana iny ngamondry ny araka tamiko non mais pour te dire rarina fa hoe ny olona rehetrarehetra nahazo an'iny tolotra iny mais je te dis le regard que le vendeur il m'a lâché tout était dans le regard tena hitandre mihitsy faly na miam'le chips ray asa tena ranomasy be mihitsy ny tiany hoanina ohatran'le chips